voalohany indrindra aloha ny zavatra ho teneniko dia te ampafantatra anareo zany hoe le fikambanana Capricornus zany efa nitsangana ara-panjakana tamin'ny février 2011 dia ny efa misy zany ny hetsika nataonay fa betsaka ny hetsika efa mba nataonay zay herim-ponay mpikambana rehetrarehetra tao anatiny daholo zany ny zavatra nataonay sy ny karakaranay tamin'izany. Mbola tsy nahazo fanampiana zany mihitsy zay tsy mbola nahazo an'izany le financement zany mihitsy fa tena hoe ny herim-ponay zany no entinay anatanterahana zay asa ataonay satria le fikambanana zany sady miara sosialy miazo n'olombelona mihitsy zany na ny reny sy ny zazo zany na ny ankizy na ny vehivavy zany hoe droit de l'homme ray manontolo zany ao anatin'izay le sehatra ataon'ny fikambanana zay daholo dia ty zany zao ty hetsika ataonay ty zay zany zao dia mitety an'ireny le centre misy karazany ohatran'izao zao hoe olona vehivavy sy ankizy voaolana dia mbola maro reo hetsika mbola ho tanterahanay fa ty zany zao nataonay amin'ity androandroany ty dia misy zany ny fanomezana don omenay andry zareo araky ny mba fitarainana sy fangatahany hoentiny anatanterahana ny asany. Drap dia bonbon sucette anatambatambazana an'le zaza satria ao zany misy hatramin'ny zaza herintaona voaolanao dia rehefa tonga zany ny dokotera hoe hitsabo azy hijery azy dia mitomany be le zaza dia tambatambazana amin'le bonbon sucette zay zany nomenay ao dia kosy ho an'ny olon-dehibe zany kosy zany zao dia tena malala tanana partenaire miara-miasa aminay nanolotra an'izay kosy zay anatevenana an'le fanomezana ataonay. Ny isan'le ny vehivavy zao no nomeny zareo tao 700 zay zany dia misy koa zany ny slipy atolotra koa zany satria zay koa zany ny zavatra tsy ampy amin'izareo zany hoe rehefa miala zany ny akodiny ka ho sasana dia tsisy anaovana intsony le olona dia nyraisinay an-tanana daholo koa zany zay arak'izay mba fahefana teo am-pelantananay zany zay isaorana betsaka ny mpikambana mihitsy fa tena tsy ndravoravo-tanana mihitsy ny zareo fa tena nanatanteraka an'le fangatahana 10 eo zao ny fikambana tamin'ny fikambanana.